masina zay tetikasan'ny FJKM. Fandraisana volana Oktobra ary alahady ny taranaka ihany koa satria nakisaka ho amin'izao alahady zao ny fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonana ary dia miarabantsika rehetra tonga manatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiandanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny liturjia laharana faharoa no ampiasaintsika amin'ity androany ity ary dia manaraka izany atsakany sy andavany isika rehetra. Andesika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo fahadimy ka ny andininy fito voalohany ao amin'izany salamo fahadimy izany no vakitsika. Salamo fahadimy ary ny andininy fito voalohany no iarahantsika mamaky fiderana ny voninahitran'Andriamanitra ary tonontsika ampanajana ary mafy tsara zany ho fideratsika ny voninahitran'Andriamanitra ary ho fiantsotsika ny anarany rahateo manao hoe Jehovah ino ny teniko fantaro ny eritreritro ino ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitro fa ianao ny vavahako Jehovah maraina no andrenesanao ny feoko maraina no ivavahako aminao ka anandrandranao aho fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao tsy toetra ao aminao ny ratsy tsy azo mijanona eo masonao ny preare alanao ny mpanao ratsy rehetra ary inganao ny mpiteny lainga ny olona mpandatsa-dra tsy mpamitaka dia ataony Jehovah ho zava-betaveta fa izao kosa no ny ampen'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao iankoaka manandrify ny lapanao masina amin'ny fahatahorananao aho.
amen. Jesosy Kristy zanakao zay nomenao mamonjy anay mideranao zay no ny amin'ity andro lehibe fetiny taranaka ity fa nitaiza olona tokoa ianao nambabo olona ianao ary de ndreto zay zanakao tonga eto amin'ity toipolonao masiny ity mba hideranao mankalaza anao zahay no ny antsonao anay ka nanekenao andray anay ato amin'ny tranonao misaotra anao zay fa mbola miteny Simeona aminay zanakao ianao eo alohan'izany fitiavanao zany indrindra nefa tompo no atsapahanay ny mahampanota mahantra anay koa manatona anao amin'ny fanetreteny zay mangataka famindra-posy famelan-keloka avy aminao zay ary misaotra anao zay fa Andriamanitra mamindra fosy miantra tokoa ianao maro-po sady be famindra-po ianao misaotra anao noho ny amin'ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny zao no ny ranon Jesosy Kristy mpamonjy anay dia samy asan'ny fananao masina ane izay rehetra tonga eto amin'ity toerana masina ity mba handray sy velona amin'ny teninao mba hitombona hiatsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ary ho voninahitra ao zao fanompona masina tanterahanao anatin'ny alady ny taranaka izao sady ilahady fandraisana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay lohan'ny fiangonana tompony finoana sady mpanefa azy no ivavahana ito zany dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina amen. Mazotoerana tompoko. Miroso avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ny
mihira voalahatra ho amin'izany. Sy hanona ny tenin'ny soratra masina isika. Zany dia hitantsika ao amin'ny Némia toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 11. Némia toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 11. Matio toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Matio toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Ary asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mialohan'izany dia hivavakintsika. Ry Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao izay noho ny izao fotoana izao ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotra anao koa izay tompo noho ny amin'ny teninao. Ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny fonay dia ny fanainay dia tahinao. Tahio ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny. Sokafo tompo ny fonay izay mihaino mba hitondra vokatra ho an'ny fanahinay sy ny teninao. Amen. Némia toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 11. Ary hitako fa tsy voalohan'ny fiveloman'ny Levita ka samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe nahoana dia ilaozana ny tranon'Andriamanitra. Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentin'ny Joda rehetra ho any amin'ny trano fireketana ny ampafolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitandrina ny trano fireketana aho dia Selemi mpisorona ary Pedaia avy tamin'ny Levita. Ary manarakaraka azy telo lahy Anana zanaky Zakora, zanaky Metania, fa natao mahatoky ireo, ary ny adidin'ireo dia zara ho an'ny rahalahiny. Tsarovy aho noho izany ry Andriamanitro, ka aza kosehana ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Hotohizana ny vakiteny. Matio toko 12 atomboka amin'ny 1 ajanona hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho amin'ny zanany lahy. Ary izy naniraka amin'ny mpanompo ny antso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy
ny anankiray ho any amin'ny sahangy ary ny anankiray ho any amin'ny varony. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony ka nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka amin'ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Ko makanesany ianareo any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ao amin'izay. Ko makanesy ianareo any amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory ireo rehetra hita ny tany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana amin'ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia siny izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ivy, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Asan'ny apôstôly toko 4 atomboka amin'ny 7 ajanona hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikoniama izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna sady nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitoro ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikoniama ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina ka dia nanolotra azy eo amin'ny tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky any Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho ny efa nitoro ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrana antsambo ny ala teo izy ankany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namoro ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hiara-mitsangana isika hitsena ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Namu
ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo mpahamonjy antsika. Amen. Mamory vokatra ho an'ny tompo, izany no loha hevitra vaovao ho amin'ity volana oktobra ity. Rehefa mijery ny perikupa anankitelo sika dia tsy io teny hoe mamory io no teny fanalahidy ao amin'ny perikupa, fa zavatra hafa ka dia tsy banjina loatra n'izany loha hevitra izany tsika, satria tsy bakion'ny loha hevitra isika fa bakion'ny tenin'Andriamanitra, ary dia ny tenin'Andriamanitra no raisitsika arak'izany. Ny Nehemia 4:10 andininy 10 ka hatramin'ny 11 io no perikupa nomen'ny tompontsika amin'izao maraina izao, ry havana malala. Io Nehemia io dia miresaka ny amin'ny fiverenany avy any amin'ny fahapaboana, resantsika izany rehefa avy eo. Rehefa mijery an'ireo perikupa ireo tsika dia tsy mifanalavitra amin'ny Nehemia io ihany izany. Ny perikupa voalohany dia milaza ny amin'ny hoe sokatra ho an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra, kanefa tsy hoe ho an'ny olona rehetra fotsiny amin'izao, tsy hoe rabatsaoana akory ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy norma na misy fenitra ihany izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia na dia tsy tonga aza nasaina ny olona rehetra teny amoron-dalana afaka miditra avokoa, kanefa misy norma eo, ilay lazainy hoe tsy mitondra ny akanjo fitondra fampakaram-bady izay tsy hidirantsika lalina, satria tsy ao anatin'izay torintsika izay. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 12 moa izany dia miresaka ny amin'ny hoe asa be nataon'ny apôstôly, nitety firenena maro, hatrany Italia, hatrany Turquie, Antiokia moa dia Turquie ny filazana azy, Turquie amin'izao fotoan'izao natao hoe Antiokia, nitety firenena tany Eropa, nakaty amin'ny ilany avaratra aty etsetraetsetra, izany hoe asa mafy no natao zany mba azahoana vokatra ho an'ny tompo. Ity Nehemia ty kosa dia miresaka ny amin'ny hoe inona ny fenitra hoentina mampandroso ny fiangonana. Rehefa hoentina amin'ilay contexte amin'izao fotoan'izao zany dia inona ny fenitra na hoe fenitra hoentina mampandroso ny fiangonana. Fiverenana tany-razana io zany raha tamin'ny Jiosy rehefa rava ny fanjakana Babiloniana. Ny Babilôna moa zany dia amin'ny ilany misy ny Irak iny raha ohatra ka amin'ny saritany na ny geografia amin'izao fotoan'izao, fa tonga ny fanjakana persianina izay natanjaka be. Persianina indray zany dia aty amin'ny ilany misy ny Iran aty raha amin'ilay geografia amin'izao fotoan'izao. Dia rehefa rava io fanjakana Babiloniana io dia nisy Nehemia izay mpiasa mpanjakana ambony, niasa tao amin'ny fanjakana ka niasa teo anatrehan'ny mpanjaka persianina. Niverina tsikelikely moa zany ny Jiosy tamin'izany, fa i Nehemia dia mbola tany Persia. Dia i Nehemia nangataka tamin'ny mpanjaka mba hiverina ny Jerosalema, dia navelany ny mpanjaka ny persianina moa zany izy na ny Persia hiverina tao Jerosalema. Nahita ny zavatra nitranga tao izy, ny asa fanompoana tao amin'ny tempolo no anankiray zany no jerentsika, satria io no nresahan'ny perikupantsika, izay nisaviritaka be, satria ny tao dia tsy nandray fivelomana ny Levita. Levita zany dia le olona natokana hanao ny asa fanompoana tao amin'ny tempoly, tanànak'Levi, izay efa natokan'Andriamanitra hoe tsy manana lova ao Palestina raha ohatra ka, izay no fomba ilazana azy amin'izao fotoan'izao, tsy manana lova ao Palestina fa Andriamanitra ny lovany. Dia ireo no nanao ny asa tao anatin'ny tempoly, ireo no nanao ny asa fanompoana samihafa, nanatitra sorona teo amin'ny altara, nanao atoko-pihira koralina zany taka le mazarantsika amin'izao fotoan'izao. Dia nisy fivelomana nomenan'ireo satria ireo tsy nanana asa hafa atao afa-tsy izay, dia tsy nahazo ireo, tsy nomen'ireo na dia misy ihany aza ny tao, fa mety nisy nanodikodina na mety nanao zavatra hafa tao anatin'izany rehetra zany. Dia lasa ireo niverina nakany an-tsaha, nakany an-tanànany, satria tsisy hoaniny ao dia nakany an-tanàna izy niverina nanao ny asany, dia nikorotana ambony ambany zany ny asa fanompoana tao amin'io tempoly io. Latsaka tanteraka ny resaka toe-panahin'ny olona, dia mitovy amin'ny contexte iainantsika amin'izao fotoan'izao zany, mitovy amin'ny contexte iainantsika amin'izao fotoan'izao zany. Marina fa miroborobo ny fiangonana, marina fa be ny olona tonga aty am-piangonana, fa ny toe-panahy kosa dia milatsaka, ary tsisy mahamenatra zany, latsaka ny toe-panahin'ny olona. Ary samy miaika zany daholo ny mpitaiza rehetra,
ny olona manana sehitra eo amin'ny fanabeazana dia mahita nyzany zavatra zany dia manontany tenitsika mandiny tenitsika manoloana ny zavatra mitranga na eto amin'ny firenena na ty amin'ny fiangonana na ty amin'ny fiarahamonina dia mandiny tenitsika hoe tsika veny tsy nahavitany andraikitsika sa ny olona mihitsy nefa maditra dia mamaly tsika manao hoe tokony iaikikotsika fa tsy tena mahavitany andraikitsikasika tsy tena mandroso arak'izay neverana azy ny fiangonana fa fiangonana rehetra ny resahako zany manomboka eto amintsika ka hatrany amin'ny fiangonana hafa any zay le hoe asiko mafy ny tenako mba ho mangana mba sao ny tenako sao any toro tamin'ny sasany kanefa tsy novonjena dia inona ny fenitra mamerina n'izany karazana fampandrosoana ny fiangonana zany io resaka fiangonana io mantsy saripady io saripady zany hoe asa ao amin'ny tepolo zany asa saripady zany tsy mitovy amin'ny asa rehetra zany ny fanompona ty amin'ny fiangonana fanompona ny dekona ny mpitandrina ny mpiandry tsy zavatra ataoko toto zany ary andray hoeti-pahazaranytsika amin'izany rehetrarehetra zany a dia manimba zavatra zany ka dia mitsotsoroka eny ny toe-panahin'ny olona ary tazany zany eo amin'ny fiarahamonina tazany zany amin'ny fiarahamonina tamin'ny herinandro ka mantsika samy mandre daholo mahita tele maheno radio sy ny rehetra fa inona tena zavatra rehetrika akoatran'ny hoe misy mifampitifotra misy mifamono misy mpandroba dia mandre daholo tsika fa teny ratsy variraraka na avy amin'iza na avy amin'iza zany nge ny zava-misy zany milaza fa tena miraraka ny fiainan'ny olona teny ratsy variraraka fifamonoana fandrobana zany ny zavatra mitranga teo amin'ny firenentsika dia manontany tentsika aizitsika amin'izany ny fiangonana dia tsy maintsy averina amin'ny fandrosony ary raha tsy mipetraka tsara ny fandrosony ny fiangonana dia mbola hidina lavitra noho zao ny toe-javatra iainantsika eto amin'ny firenena na iainantsika any amin'ny fiarahamonina na ny tokantranotsika any azy fantatsika tsara zany misy olona miteniny zanany dia valiboraingina teny ratsy zany ny valiny mety misy fianakaviana azy mitaraina mihitsy hoe rehefa miteniny zany izy dia mamono le ankizy mamono ny ray aman-dreniny zavatra iainana davanandro zany koatrany hoe ny ankizy ao an-trano ihany no mangalatra ao an-trano ny ankizy ao an-trano ihany no manao zavatra tsy mety ao an-tranonao ao a dia korotana ambony ambaniny fiainam-pianakaviana ndraindray ao amin'ny fianakaviana ny ady ny korotana nefa dia samy kristianina zao ihany fampitory eny amin'ny fokotany fampitory eny amin'ny fitsarana fanagadra etsetraetsetra zava-misy zany tsisy olo maso maintsy zany fa zava-misy ka ny fiangonana mila miverina mipetraka tsara amin'ny anjara toerany ary inona no zavatra fenitra ao amin'izany fampandrosoana ny fiangonana zany ny anjara toerana ny fiangonana zany misy zavatra anankitelo reto ry havana malala zavatra anankitelo reto ny anankiray dia zao mandray ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay mandray ny andraikitra manandrify azy ny fiangonana ny olon'andriamanitra dia tokony handray andraikitra manandrify azy faharoa manolotra tsitrapo zay ilainy ny fitoriana ny filazantsara ho resako le hoe ilainy io ary mahatoky amin'ny fitantanana reo zany no mamerina ny fiangonana raha mijery an'lay contexte ao amin'ny emiatsika mamerina amin'ny fiangonana amin'izay maizy azy isany voalohany zany dia mandray andraikitra manandrify azy rehefa mamaky ny emiatoko fatelo ambe folo tsika dia mandeha mamaky ny andininy fahafolo tsika satria andray anjara koa sika amin'ity toriteny ity andininy fahafolo manao hoe ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny levita ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny levita sy ny mpihira zay nanao ny raharaha dia amin'ny andininy faraika ambe folo dia ny fandahatra tamin'ny mpanapaka ka nanao hoe laozana ny tranon'andriamanitra dia namory azy ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy mba eritreto nge zany hoe lasa miala ato am-piangonana daholo miala ny mpitandrina miala ny dekona miala mandositra ny loolona mandositra koa ny koralina rehetra fa tsisy makatotsony ahoana zany mandevy andraraha zany ny zava-misy zany tamin'izany fotoana zany dia andehtsika hanao fampiarana vetrany keo mety tsy hoe miala ao am-piangonana ny olona amin'izao fotoana zao fa tsy mandray ny andraikitra manandrify azy mahatsiaro ny tantarany Stefana tsika reo dekona voalohany merina indray eny satria efa nyresahantsika teto zany inona moa no tena nahafaty an'ny Stefana
ny fizarana sakafo sa ny fitorianany filazantsara